Miaraka ivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra ray eo misotranao zay noho ny fitiavana sy famirapo zay nomenao anay tantananao anay tamin'ny herinandro indraika natradrarana ity sabata ty. Tonga eto an-tanety kely Ambohijoky izahay. Eto amin'ity akalamanjana ity izay no miantso ny anaranao, nidiranao sy nankalazanao. Eto amin'ity toerana ity koa zay ny mitondra ny fanatitra. Satria fantatray tompo fanaizanaiza, toerana misy anay dia eo ianao. Satria misotratra masina hoe raha misy roa miangona amin'ny anarako dia eo afovoany aho fa tsy mba any amin'ny sisiny hoy ianao. Ko dia matoky zay fa miaraka aminay eto anao ko dia raiso ary ny fivavakay, raiso ny fanatitra zay tolotra eo anao mba ho anitra kasitrana amin'ny sisa fiandriananao ka ho tanterahanao mivoakanao tokoa ny teny fikasanao zay manao hoe voako ny varavarany lanitra ndratsako fitahina fianambiampo anareo. Asiko teny mafy ny valalatsy ny manivokana dia avany mbony voaloboka rao hoy ianao Jehovah tompony maro. Ary dia ho tahinao zay vaoka tsy mananaka tolotra ihany koa. Dia mitenena Jehovah amin'ny alala mivaky tenin'ny soratra masina ary fa mihaino indray izay amin'ity anio ity. Ko dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina angatana izany mivavaka izany. Ho azy ane nidera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Eto an-tanety kely Ambohijoky. Atsimona Antsadita moa izy ity Andriamatoa ben'ny tanàna. Atsinanan'ny Antsadita izany. Ny toerana misy an'izany an-tanety kely Ambohijoky izany. Miarabantsika rehetra noho ny fitahin'Andriamanitra sy famindrapony nahafahantsika ny vory eto ary miaraba mivoaka an'Andriamanitra rehetra amin'ity paroasy ninona moa zany tsika? Paroasina Antsadita. Miaraba koa ny voaka an'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara. Sy tsika rehetra aty amin'ny ampitan-dranomasina aty manaraka izao afatra izao. Tsy adino koa ny marabantsika fiangonana amin'ny paroasy rehetra sy tsika vahiny eto tanàna zay miaraka nivavaka eto. Ary arabaina manokana koa ny Andriamatoa ben'ny tanàna eto an-tanety kely izay tonga manatrika ity fotoana ity koa dia mba mitsangana kely ben'ny tanàna aloha mba ho arabain'ny olona satria sao dia tsy fantatry ny fiangonana sy ireo vahiny avy any Antananarivo zay mba miaraka eto hoe misy ben'ny tanàna miaraka amintsika eto koa dia miaraba Andriamatoa ben'ny tanàna misaotra ny fanatrehana amin'ny fotoana na dia be ny dia tsy andraikitra amin'ny asanao ary dia nafoinao ny asanao fa dia tonga ianao nanatrika izao fotoam-pivavahana zao koa dia ny tompony hitahanao sy ny mpiara-miasa aminao ao amin'ny commune rehetra eto an-tanety kely dia mba ao tanàna androso tokoa ny ity commune tantananao ity. Amen. Azo toerana to. Manaraka izany dia andehantsika andray ny afatra. Ny afatra sy ny vaky teny izay nomena antsika teo dia mifanindrinindry ihany ny amin'ny afatra tamin'ny heriny. Raha manaraka tsara ny dian'ny zanak'Andriamanitra itsika tamin'ny alalan'ny toroteny amin'ny alalan'ny perikopa dia mifameno ihany izy io. Ka io asan'ny apôstôly toko fahafitoa nitondrantsika ny resaka satria dia mifameno amin'ny afatra zay efa nomenantsika tamin'ny herin'ny sabata izany ary ho famitianantsika izay afatra nomenantsika izay dia ny asan'ny apôstôly toko fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahafito. Ity asan'ny apôstôly toko fahafito ity dia miresaka ny amin'ny Stefana. Stefana izay lehilahy anankiray izay nofidina rehefa lasa nitsangana tamin'ny maty Jesosy niakatra any an-danitra dia nisy an'i Jodasy izay namadika any Jesosy mpianatra Kristy teo anilany teo namadika azy. Dia rehefa tonga ny fotoana dia hoe tsy maintsy hosoloina izany Jodasy izany. Ka rehefa nifidy olona hosolony ireto mpianatra ireto dia i Stefana no lehilahy feno finoana sy fanahy masina izay voafidy tamin'izany fifidianana isolo any Jodasy izao. Ka ny zavatra hita dia rehefa nitoro ny tenin'Andriamanitra zany lehilahy izany
tamin'ireo jiosy sy ireo vahoaka nanodidina azy dia niara-ny fanenjehana. Ny zavatra nitoriny nefany dia niresaka izy niainga avy tany amin'ny Abrahama izay niran'Andriamanitra hanao ny asany sy ny fanompoana rehetra, dia nitoy hatrany amin'ny Josefa izay zanaky Jakoba izay saika ho vonoiny rahalahiny 12, ary rehefa avy eo dia tsy nivonoiny indray fa nirahany nalefany namidy ho andevo tany Egypta. Ka izany Josefa izany no namonjy ny taranaka ny fianakaviany tany Egypta rehefa nisy ny mosary, ka dia tonga tany Egypta Jakoba sy ny taranany rehetra. Ka lay rahalahy zay novonoina sy saika ho potehana, iny indray no namonjy ny taranany rehetra tany Egypta, ary lasa premier ministre tao Egypta Josefa tamin'izany. Fa rehefa nandeha ny taona sy ny fotoana maty Josefa, ary ireo Farao ny fandimby dia tsy naalala ny Josefa intsony, ka dia nanandevo ny zanak'Israely indray tao Egypta. Dia niara-ny fahoriana sy ny fijaliana ny zanak'Andriamanitra, ny zanak'Israely tamin'izany. Ka rehefa niara-ny fahoriana sy ny fijaliana ny zanak'Israely dia naniraka mpaminany anankiray indray Jehova, dia Mosesy hamonjy ny zanak'Israely amin'ny fahoriana sy ny fijaliana io. Dia tonga ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 tsika mba hanokatra ny baibolitsika. Asan'ny Apôstôly toko 7 andiny 7:30. Tsy manina 3:30 nitondrantsika azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masina tany ijanonana io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Egypta, ary reko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy aho. Koa andeha kehitriny dia irahako ho any Egypta ianao. Rehefa tonga ny fahorian'ny voakan'Andriamanitra, tonga ny fahorian'ny zanak'Israely amin'ny taonjato mifandimby rehetra, dia mitaraina ny voakan'Andriamanitra, mitaraina ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ka rehefa mitaraina io zanak'Israely io dia mihaino tokoa Andriamanitra io, dia maneraka olona foana izy tao anatin'izay taonjato ny fandimby izay. Dia misy mpaminany irany, misy vahoaka anankiray irany. Dia io moa azo raisina amintsika firenena malagasy hoe raisy hoe ny firenentsika malagasy ny zanak'Israely, satria ninao ny Kristy dia natao batisa, dia taranak'i Abrahama zany, taranak'Israely. Dia misy fahoriana koa ny firenena malagasy, dia mitaraina koa ny vahoaka malagasy, dia ren'Andriamanitra koa ny fitarainany, dia maniraka olona koa Andriamanitra amonjy ireo vahoaka sahirana sy mijaly mitaraina ireo. Ka tamin'ity indray mitoraka ty aloha zany dia efa vita neny Abrahama, vita neny Josefa, dia Mosesy indray no nirahany. 5:30. Asan'ny Apôstôly toko 7. Izany Mosesy zany dia nilavina ka nataony hoe iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara. Kanjo izy ihany ny ran'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavotra no mba ny tanan'ny anjely ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy. Izy nitondra ny olona nivoaka sady nanao fagagana sy famantarana tany Egypta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anefitra 70 taona. Izany hoe rehefa ory sy mijaly ka mitaraina amin'Andriamanitra zany ny vahoaka amin'ny firenena iray, dia mihaino tokoa Andriamanitra, dia mamaly tokoa Andriamanitra, dia maniraka olona Andriamanitra. Fa rehefa tonga ireny iraka iran'Andriamanitra ireny dia le vahoaka ory sy mijaly indray tsy malalo hoe tinga le irak'Andriamanitra, fa laviny indray le iraka. Ka lazany iza nanendry ny lahy ho mpanapaka sy mpitsara, iza mba nanendry ny lahy hitondra anay vahoaka Israely ity sy hitsara sy hanapaka aminay. Kanefa na izany aza nataon'le vahoaka Israely zay tratra ny fahoriana sy ny fahantrana sy ny fijaliana, dia tsy niova Andriamanitra fa nalefany ihany izany Mosesy izany ho mpanavotra ny vahoaka n'Andriamanitra izay niantso azy sy nitaraina tamin'ny fahoriana sy ny fahatrany. Dia nitondra ny olona nivoaka avy tao Egypta sady nanao ny fahagagana sy ny famantarana tany ranomasina mena na tany anefitra 70 taona. Dia io ilay Mosesy lazainy mpaminany tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalanareo tahaka.
io le Mosesy lazain'Andriamanitra hoe mpaminany no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy tamin'ny raha lahinareo tahaka dia raisitsika koa zany satria tamin'izany ny tenin'Andriamanitra nampiasaina tamin'ity andro ny apôstôly ity dia ny testamenta taloha fa tsy Jehovah ntsony no miteny fa dia nisoratra tany testamenta taloha no navoaka hoe mpaminany no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny raha lahinareo tahaka itsika malagasy dia betabe ny milaza fa taranaka jiosy zanak'Israely zany itsika dia hoe Jehovah nangana mpaminany avy amin'ny raha lahinareo dia efa nisy mpaminany natsangan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely amin'ny mahafirenenan'Israely azy fa misy raha lahin'io Israely io koa ny firenena malagasy dia manangana mpaminany koa Jehovah amin'ity firenena malagasy ity hanavitra azy amin'ny fahoriany sy ny fahantrany satria ren'Andriamanitra ny fitarainan'ny vahoaka malagasy dia inona ny zavatra nitranga 9:70 izy lay teo amin'ny fiangonana tany anefitra ambanin'ny anjely izay niteny tamin'ny tany tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika ka izy no nandray ny teny velona mba homeny atsika io Mosesy io zany nandray le teny velona mba homena any Israely inona ny zavatra nitranga 9:70 nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy fa nandahy dia manana ny Egypta ny fony ka hoy izy tamin'ny Arona anaovy Andriamanitra izay hitarika atsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay nitondra atsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta dia tsy fantatra izay nanjo azy ary dia nanombola kely izy tamin'izany andro zany dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy ka niravoravo tamin'ny asan'ny tanany na dia teo aza zany izany rehetrarehetra izany tonga Mosesy namonjy ny zanak'Israely tamin'ny fahoriany tsy ninon'ny olona zany lavin'ny olona zany kanefa dia nalefa n'Andriamanitra ihany izy na teo aza zany rehetrarehetra zany nananda azy ny razana izay tantaraina amin'izao fotoana zao dia inona ny zavatra nitranga lasa nanombola kely indray zareo nisoloana n'Andriamanitra dia nitoroteny Stefana mitoizany ihany nitoroteny izay nataony tamin'izany hoe na dia teo aza ny fahagagana nataon'Andriamanitra nivoaka tamin'ny ranomasina mena ny ampitany ranomasina mena ary nanafana azy tao Egypta tamin'ny fanandevozana dia nivadika indray le voaka n'Andriamanitra dia nanombola kely indray fa tsy fantara izay naleny Mosesy iny nalasaiza nalasaiza dia mbola mitoizany Stefana nitoroteniny ozy izy ao amin'ny 7:30 azavady 2:50 azany apôstôly 7:50 ozy izy Stefana ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataony razanareo ihany nataonareo koa iza ny mpaminany izay tsy nenjehany razanareo eny no vonoina aza izay naminany ny fiaviany ilay marina ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo ny mafy senjana amin'izay ny teniny ity apôstôly Stefana ity hoe ry olona mafy atoka sady tsy voafora fosisofina ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka nataony razanareo ihany no ataonareo koa ianareo dia mivavaka amin'Andriamanitra ianareo dia miasa n'izany Jesosy zany ankehitriny ianareo dia mino an'izany Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany izany na ary zao tontolo zao ianareo ny vahoakany ianareo ny fiangonany ianareo ny fireneny nefa dia mafiatoka tsy voafora fosisofina fa dia manohitra ny fanahy masina mandrakariva satria ny fanahy masina no miteny ny fanahy masina no mampiteny io mpaminany rahany io dia iza ny mpaminany izay tsy nenjehanareo lazainareo fa devoly vadika bibilava vadika hippopotame elefanta mpaminany sandoka mpamitaka iza ny tsy nenjehanareo sy nataonareo an'izany teny zany ary tsy vita zany fa nivonoinareo mihitsy aza zany olona zany rehefa nandrehan' zany reo olona reo dia tena tezitra sy romotra mihitsy 7:50 amin'ny asan'ny apôstôly 7:50 sy ny manaraka ary no nandray zany izy ireo dia lotika ny fony ka nidy vazana taminy 9:50 ary ny olona nitora-bato amin'ny Stefana izay niantso hoe ry Jesosy tompo ô raisy ny fanahiko dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo ô aza atao elony ane izay izao ataony izao
ary rehefa nilazana izy dia nodimandry ary Saul manakasitraka namonoana azy koa tamin'izany. Potsipotsiriny ty Stefanina ty tamin'ny alalan'ny fanahy-masina zany fa ianareo milaza mahantra sy mijaly miaina amin'ny fahoriana amin'ny jiolahy sy ny dalo sy ny tsy fandriam-pahalemana isan-karazany ny alabotry sy ny sisa. Taraina amin'Andriamanitra amin'izany ianareo fa ampahorian'ny mpitondra anareo ny Egyptianina izay mampahantra anareo io. Dia tonga Andriamanitra maniraka ny mpaminany hamonjy anareo. Dia tsy vita ny lavinareo ihany fa vonoanareo mihitsy ary reny mpaminany reny. Dia hitan'reto voaka reto fa hoe marina zany tenen'ity zany fa itsika ny voalatsalatsa amin'ity fa iza koa iny mba ndatsalatsa antsika amin'izany. Dia nitsangana izy ireo dia nanao fitsaram-bahoaka tamin'ny Stefanina dia nitora-bato azy mara-pahafatana. Ary Stefanina alohan'ny hafatesany dia mbola magaga dia tsy mba nanao hoe dia valio faty ihany koa reo Andriamanitra hitaloza aby izy mianakavy reo ka dia ho maiko ny tranonireo dia ho tafiny jiolahy sy ny dalo ho angalariny daholo ny ombony sy ny fananany rehetrarehetra fa zany rany Jehova no vonoiny reto indray tsy nanao an'izany i Stefanina fa dia mbola nivavaka n'ireo olona reo nanao hoe aza atao enina ene izao ota izao. Satria hoy Jesosy nampianatra hoe mivavahana dia ho aninona ozy izy ny fahavalonao. Ka ny olona nanenjika azy sy nanompanompa anazy sy nanao fitsaraham-bahoaka namono azy mihitsy ary nefa i Stefanina ne tsy hoe korony hoe nanodikodina harem-pirenena na nanondrana harem-pirenena tsokosoko na volamena na bois de rose na vatosoa na nanodikodina volam-panjakana ka napahatra ny vahoaka. Tsy zany aneny nataon'ny Stefanina fa nilaza ny zava-nisy niainga tany amin'ny Abrahama tonga teo amin'ny Josefa tonga teo amin'ny Mosesy toroteny nataony sy ireo mpaminany ny vonoana rehetra vao maika rombotra reto olona ireto vao maika nitora-bato azy fa nivavaka Mosesy hoe mamelany i Stefanina hoe mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Sady mamitina ny torotenitsika tamin'ny sabata heriny zany afatra izany nefa mampafantara antsika ihany koa fa efa nanambara tamintsika ny lalan'ny zorantsika tio dia raha atao amin'ny Baiboly ny jerevana dia tantaran'ny olona anankitelo. I Mosesy izay namoaka ny voaka an'Andriamanitra avy tao amin'ny fanandevozana tao Egypta ka nitondra azy ny ampitany ranomasina mena dia rehefa avy eo nitondra azy ny ampitany on'ny Jordana izay tandidon'ny Batisa raha misolotra masina no jerevana izany. Ny lalana faharoa andehanantsika dia efa nambara tamintsika fa ny lalan'ny Davida mpanjaka. Davida kely mpiandry ondry izay natsoina fa hoy mpaminany Eli azavady impaminany Samuel tamin'izany hoe eto daholo ve ny zanakareo dia hoe ny faralahany tsy eto andana tsozy izy Samuel fa tsy hinany itsika raha tsy tonga io faralahy kely io tsy hinantsika raha tsy tonga io dia tonga i Davida rehefa nampanatsoina tany dia nosorany Samuel ho mpanjaka zay vao niara-ninana amin'izay ny vahoaka rehefa vosotro ho mpanjaka io Davida io. Dia ny lalana faharoa andanantsika araka ny afatra nomeny Jehova atsika eto amin'ity firenena malagasy ity dia isy Mosesy eto amoaka anazy vahoaka avy any Egypta zanak'Israely dia andalo amin'ny Davida mpanjaka dia andalo amin'ny Eli mpaminany. Io lalana telo io no afatra nomen'Andriamanitra an'izao fiangonana zao fa isy eto Madagasikara. Amen. Dia niresahana teo fa inona moa netsonany Mosesy hamoaka ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'ny fanandevozana ny fahoriana sy ny fahantrana fandevo ny zanak'Israely dia nampahoriana sy nampijaliana dia nazavaintsika efa lavabe izay tantara zay fa nilavin'ny olona ihany zany mpaminany zany. Dia miditra indray ny tantara manaraka hiditra amin'ny tantaran'ny Davida hiditra fa avy eo hiditra amin'ny Eli mpaminany. Dia andaony eo raisitsika ilay vaky teny tato amin'ny lioka anoizantsika ny tantara Lioka toko faha 4 rehefa vakina tamintsika io Lioka toko faha 4 io dia mitantarany amin'ny Jesosy
sy ny afatra nomen'Andriamanitra azy ny vakiteny ny vakiny tao am-piangonana sy ny fampianarana izay nomeny tamin'izany vahoaka izany a sy ny fiatraikany izany afatra nomeny Jesosy izany tany amin'ireo vahoaka izay nieno azy tao amin'ny fiangonana izay namakiny ny tenin'ny soratra masina io ka nanomezana fanazavana. Dia raha isika ny Luka 4 manomboka tsika ny 7:20 7:20 nitondrantsika ny fanazavana. Luka 4 7:20 dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny avoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany any amin'ny antsana, izany hoe mba ho faty ihany zany Jesosy. Nefa izy namaky teo vony ka dia lasa nandeha. Matetika zany dia tsy zakan'ny olona mihitsy ny zavatra marina. Rehefa ny marina no avoakanao dia tsy zakan'ny olona zany ary matezitra ny olona ny filazanao ny zavatra marina. Ka ianao indray ny fiteran'ny olona amin'ny zavatra marina teneninao ary miantra manaina mihitsy izany filazana ny marina izany satria dia tsy mahazaka izany ny olona. Ka ozy izy ny 7:20 dia tezitra loatra izy izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany. Fa inona ary natezitra ny olona tao anatin'ity fiangonana ity raha nandre ny tenin'i Jesosy? Teny manao ahoana moa no nampatonga an'ireto vahoaka reto ho tezitra? Nilaza ve Jesosy tao am-piangonana fa dia zaho dia mpanondrana harem-pirenena tsokosoko, izaho dia mpanodina volam-panjakana, mpangalatra, izaho dia olona mpanao kidnapin, izaho dia ny mpibaiko ny dahalo sy ny jiolahy rehetrarehetra ary zany no mampanankarena. Zavatra ohatr' izany ve natezitra ny Jesosy, natezitra ny olona tamin'i Jesosy ka nitondrany azy ho vonoina? Zavatra ohatr' izany ve nataon'ireo mpaminany rehetra ireo ka natonga ny vahoaka hamono azy? Sa inona ny zavatra nitranga tamin'izany? Daholo zao rehefa tsika inona natezitra ny olona tamin'i Jesosy? Voalohany, io le vaky tenitsika Luka 4 io ny 4:20 natezitra ny olona voalohany. Niverenan'i Jesosy tany Galilea sy ny toroteniny nataony tao Nazareta. 4:20 ity ny natezitra ny olona voalohany indrindra. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galilea dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina azy ny lazany. Natezitra ny olona zany voalohany indrindra tamin'ity Jesosy ity dia ity: izy tsy niverina tamin'ny heriny tenany na ny fahaizany sy ny fahalalany fa niverina tamin'ny herin'ny fanamasiny. Niverina tamin'ny herin'ny fanamasina. Azo akana lesona be da be eo amintsika. Nisy gazety nivoaka tamin'iny herinandro iny dia lohateny ngeza be nivoaka hoe niemitra indray pastera fifidianana 2018, niemitra indray pastera Mayol. Nikorapaka daholo ny olona. Fa hoany zany? Aoko ny faly, so ihany fa niverina fa malalaka ny lalana. Korapaka daholo. Dia hoe niverina tamin'ny teniny. Tsy niverina tamin'ny teniny pastera Mayol fa niverina tamin'ny herin'ny fanamasina izy. Ataovy mafy ny aleloia. Itsika atao tokantrano anaty koa te hafa mafy dia ataovy mafy ny aleloia. Io Jesosy niverina tamin'ny herin'ny inona ozy izy? Fanamasina. Ka rehefa niverina tamin'ny herin'ny fanamasina io Jesosy io, dinany zavatra nitranga dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina azy ny lazany. Niely tamin'ny manodidina ny lazany. Tsy zetsy nahalala, tsy zetsy nafantatra. Hatrany ambany vohatra farany izay ambany vohatra any Antanety kely Ambojoky ihany. Nahalala n'izany pastera Mayol zany. Hatrany be tatao any, hatrany be fotaka any, hatrany be zanozano any, hatrany be tongolo any, hatrany be sarety any, hatrany be fanampy any, hatrany be ravina any. Aiza koa hatrany be soroatra, hatrany izay misy bebe rehetra. Nahalala ny lazany Jesosy daholo.
tamin'izany vanim-potoana izany dia nahatezitra ny reto olona reto efa ahoana koa izy ny malaza amin'ny tany sy ny rehetrarehetrany foana tsy mba ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny mpisorona be sy ny mpisorona no malaza fa iny zanaky Josefa mpandrafitra iny